Anisan'ny zavatra iray izay tena mahatezitra ny devoly amintsika mihitsy ry havana dia ilay tenin'i Jesosy izay manao hoe izao famantarana izao no anaraka izay mino hamoaka dia amin'ny anarako izy. Tena mahatezitra ny Satana zany satria na iza zany mino dia maharava ny asan'ny devoly. Manana fahefana mihitsy nomen'Andriamanitra fahefana mihitsy andrisy sy androtana anapotika ny asan'ny devoly. Eny fa na dia ny zazakely aza tsy mahefana inona na inona tokoa manko Satana raha manam-pinoana tahaka ny voatsinam-piray aza isika. Dia mety anontany tena angamitsika manao hoe koa nahoana ary Satana no mbola afaka mamely ihany mpanompon'Andriamanitra indraindray na amin'ny aretiny zany na amin'ny loza samihafa zany. Ny devoly ry havana izay atahorantsika mafy io dia tsara ny afantarantsika tokoa fa tsy mahavita na inona na inona amin'ny fiainantsika izy io raha tsy efa nahazo alalana. Raha sitrapon'ny Satana tokoa mantsy nge dia efa naringany mihitsy tsika sy mpanaradian'i Jesosy. Kanefa aoko fantatsika fa tena tsy mahavita na ampijaly na ikitikitika atsika mihitsy izy raha tsy sanatria hoe efa nahazo alalana angambany. Manahoana moa izay alalana izay? Andeha alovaka itsika ny Jeremia 7:7 ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tonga ao aminao ny mpiody voaloboka dia tsy hamela voaloboka 6 hotsimponina akory izy. Raha avy alina ny mpangalatra dia andrava mandra-pahafapony izy. Amen. Mampazava tsara amintsika n'izany teny zany dia angamba tsara koa no mbola amakytsika ny tenin'i Jesosy amin'ny Jaona 10:10 manao hoe ny mpangalatra tsy avo izy raha tsy hangalatra sy handringana ary hamono. Izao kosa ho Jesosy avy mba hanana ny fiainana ary hanana ny be dia be. Ilay devoly fahavalontsika zany ry havana dia izao efa vonona fotsiny izy. Angalatra inona ny fiadanana ao anatintsika? Angalatra ny fahasambarana, angalatra ny fahasalamana. Faraky ny teniko teo dia miandry alalana izy. Alalana faiza nefa avy amintsika ihany. Hoy ny Efesiana 4:7-20 manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Zay ilay alalana izay. Rehefa omenao fitoerana izy dia mahazo alalana. Ahoana moa ny fomba fanomezantsika fitoerana ho an'ny devoly ao anatin'ny fotsika? Mbola ny soratra masina ihany manazava azy. Tezera hoy ny soratra masina fa aza manota omeo lalana ny fahatezerana. Raha izany zany dia izao, rehefa tezitra ianao ka manota, tezitra ianao dia lasa miteny ratsy na manozana, manoba na mamely tamaina, totohondry, daka sy ny sisa, dia efa nanome fitoerana ho an'ny devoly hiditra ao anatinao ianao izay. Raha tezitra ianao satria nisy ratsy ianao ny namanao, kanefa ianao nay nandefitra kosa na nay nangina nay nanindry fo, dia lazaiko anao fa hiala maina ny devoly ary tsy ho tafiditra ao anatinao. Verina indray zany ry havana fa izao, raha tezitra ianao ka nanaiky ny baikon'ny devoly hanota, izay ilay atao hoe manome alalana any Satana hiditra ao anatinao ary rehefa tonga ao izy dia tena tonga tokoa amin'ny angady sy ny harona. Raha tonga ao aminao ny mpiody voaloboka dia tsy hamela voaloboka sisa hotsimponina akory izy. Raha avy alina ny mpangalatra dia andrava mandra-pahafapoana izy. Tena anao izay anara-po mihitsy ny devoly rehefa menao alalana hiditra ao anatinao. Marina fa mafy tokoa ny mangina ry havana ary tsy moramora ny mandefitra. Kanefa raha mihamangina araka izany ianao dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo angina fa Jehovah hiato anareo. Raha mangina ianao zany araka ny Exodus 4:14 dia hanome alalana an'Andriamanitra hiasa. Raha mangina ianao zany dia hanome alalana mihitsy an'Andriamanitra handrava ilay asan'ny devoly sy ny asan'ny Satana. Hoy ny tenin'ny soratra masina, hoy ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra aminao, izay miady aminao, izay mikitikitika anao dia mikitika ny anak'Andriamasony. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fitahiny. Amen.